ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika liavako tratry ity sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary ity dia manonona ny fahazoavan'i Jesosy amintsika mianakavy. Ny mofinaina voalahatra ny rafako dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazazy ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny soratra masina rehefa malala dia filaza teo dia tsindrimandrin'Andriamanitra nanoratana azy. Andriamanitra raha ohatra ka nampanoratra ny Baiboly dia tsy nanao dikte akory na nanao soratononona, tsy zay loatra. Andriamanitra zany tsy nampanao dikte na soratononona, fa ny fanahin'Andriamanitra tao anatin'ny olona no nitarika azy nanoratra ny soratra masina. Dia ny soratra masina arak'izany dia misy ny soratra masin'ny testamenta taloha, ny soratra masin'ny testamenta vaovao. Ny soratra masin'ny testamenta taloha moa dia efa kanonika. Ny antsoina hoe kanonika dia izao efa neken'ny fiangonana ary tsy ampiana, tsy analana, fa ireo ny soratra masina natao ampianarana momba n'Andriamanitra, momba ny finoana, momba ny olombelona koa, dia tsy ampiana, tsy analana intsony. Ny soratra masin'ny testamenta taloha dia ny kanonina voalohany dia ny kanona ny Jamnia mondra indray atany amin'ny taonjato voalohany no kanonina ny testamenta taloha, zany hoe amin'ny taonjato voalohany zany no kanonika ny soratra masin'ny testamenta taloha, hoe reto ny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha. Ny nanao natao hoe kanonina moa zany dia fanapaha-kevitra teny hoe canon, zany hoe mitovy tsisy valaka amin'ilay kanona basy iny, midikan'ilay canon masy dia laza zavatra fitsipika, zavatra mahitsy tsy misy fiviliana mihitsy, zavatra mahitsy tahaka ny fitsipika règle. No zany dia natao hoe kanonika zany dia midika hoe ilay soratra masina io zany dia natao hoe kanonika zany tena farasa natao fitsipika, tsy ampiana, tsy analana intsony. Ka ny soratra masin'ny testamenta taloha dia ny taonjato voalohany no tapahana zany fa tsy ampiana ary tsy analana intsony. Ny soratra masin'ny testamenta taloha dia fatateoriana vao zay natsoina hoe proto-kanonika dia tsy afatsy akory fa ireo boky 7:30 ireo ambany io ampiasain'ny protestante io no proto-kanonika. Fatateoriana moa nisy natsoina hoe deutéro-kanonika zay hitantsika amin'ny testamenta taloha, nisy ny boky Makabeo, Jodita sy ny sisa rehetra, Tobi, apahany amin'ny boky Estera sy Daniela. Reny dia fahendrena, reny dia kanonika tateoriana, zany hoe deutéro-kanonika, zany hoe nampidirina ho kanona faharoa. Fa ny kanona voalohany dia io 7:30 io. Protestante manao hoe allo ny proto-kanonika ihany no raisinay, zany hoe ny kanona voalohany ihany no raisinay dia ireo boky 7:30 io nadika amin'ny protestante. Fa noho ny ecumenisme ankehitriny dia mandray ny bokyny deutéro-kanonika ho fitaovana ahafahana mampianatra manazava ny soratra masina ihany isika hitantsika anatin'ny tome zany, tsika anatin'ny diemina zany. Fa ny protestante Martin Luther ohatra dia niopana fotsiny tamin'ny proto-kanonika izy, zany hoe ireo boky 7:30 ny testamenta taloha, ireo ny voalohany ho nitapahana hoe reto ihany ny soratra masina.
ny testamenta avao koa dia aty aoriana ty amin'ny taonjato faefatra voazo lazaina hoe vita ny kanonina ny testamenta vaovao reo boky 7 ary azavaina tsara fa tsy hoe reo 7 ihany akory nysoatra masina nisy tam'izany fa be de be nisy ny filazantsara ny Tomasy, filazantsara ny Marie, epistily nosoratan'ny Hermasy, be de be ny reo soratra tamin'ny andro fotoan'andro fa reo 7 reo ihany no nekeny ny fiangonana ho soratra masina. Ny hafa dia nataony apôkrifa, boky apôkrifa. Dia manana soratra masina zany tsika kehitriny 90 boky mandrafitra azy raha ohatra ka miainga amin'ny baiboly protestanta isika dia 90. Dia reo boky 90 reo zany zay biblioteka mihitsy moa zany marimarina kokoa dia reo natao hoe soratra masina reo dia tsy ampiana ary tsy analana. Zay ny maha kanonika azy, tsy ampiana ary tsy analana ary marina amin'ny fotoana rehetra, marina amin'ny olona rehetra, marina amin'ny toerana rehetra. Zay maha kanonika azy. Dia inona ny asa ny soratra masina io? Raha fantatsika fa tsindrimandrin'Andriamanitra nanoratana azy ary ny fiangonana dia nanapaka azy tamin'ny fitarihan'ny fanamasina fa avy eo natao hoe soratra masina. Dia hoy ary Paoly, ireto no ataony io soratra masina io ny fiainantsika, mahasoa izy amin'ny fampianarana. Zany hoe ny soratra masina dia fitaovana fitaizana. Ny soratra masina dia fitaovana ho fitaizana, fitaovana fitaizana kristianina zany. Fitaizana amin'ny lafin'ny toetra, fitaizana amin'ny lafin'ny fiainana, dia zay no antony soratra masina. Ny soratra masina dia natao ampianarina. Ny soratra masina zany tsy marina fa hoe misy azo atao ihany hoe mamaky soratra masina ho fialamboly, mety misy zany hoe andeha hamaky baiboly tena ilainy zany tsy maninona. Fa zao ny soratra masina dia mirakitra toe-tsaina sy toe-po ka ilana ny ampianarana azy. Dia hoy Paoly eto zany amin'ny Timoty zay izany ara-panamana hoe aza dononao fa tena mahasoa io, tena ilainy io amin'ny fitaizana. Dia fantatsika tsara fa tsy hitovy mihitsy ny olona voataiza raha soratra masina sy ny olona tsy voataiza raha soratra masina, tsy mitovy. Ary zay no mahatonga antsika manao zava-dehibe ny fampianarana sekoly alahady, manao zava-dehibe ny fampianarana katekisma, manao zava-dehibe ny fanaovana etude biblika satria mahasoa ny soratra masina. Ny soratra masina tsy fahalalana fe fahalalana fa fitaovana manefy ny saina maha-olona hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa amin'ny soratra masina ny avako malala dia ilaina koa izy amin'ny fandraisen-dahatra. Zany hoe soratra masina dia fitaovana omenanao koa hoentinao mandresy lahatra, mandresy lahatra ny olona ao amin'i Jesosy, mandresy lahatra ny olona mandeha amin'ny fahamarinana. Zany hoe mianatra soratra masina ianao dia manova toe-tsainao zany, mahatonga olona mendrika, mahatonga olona voataiza. Fa izao misy fotoana mifanandrina amin'izao tontolo zao ianao. Fomba fisaina n'izao tontolo zao tsy fomba fisaina ny soratra masina. Mila mifanandrina amin'izao tontolo zao ianao amin'ny lafin'ny toe-karena. Ahoana moa ny toe-karena amin'ny zao tontolo zao? Mifanandrina amin'izao tontolo zao ianao amin'ny lafin'ny etika, amin'ny lafin'ny moral, amin'ny lafin'ny ataontsika koa hoe fitatanandrara. Zao tontolo zao dia manana an'izay anazy. Dia ianao mila mandresy lahatra hoe ny antsoina hoe olombelona ngidy izao hoe ny antsoina hoe fitatanana araka soratra masina dia izao. Dia inona no entinao mandresy lahatra? Ny soratra masina. Ny fahalalana ny soratra masina dia manampy anao hoentinao mandresy lahatra ny olona manodidina anao hoe nahoana moa no ohatra hoe nahoana moa no tsy eken'ny soratra masina ny clonage ohatra, nahoana no tsy eken'ny soratra masina ohatra ny tsy fantatro amin'ny olana momba ny bioetika isan-karazany hitantsika io, nahoana ny tsy eken'ny soratra masina. Dia ny soratra masina no fitaovana ampiasainao hoentinao mandresy lahatra,
nahoana isika no mampiasa ny soatra masina ny amin'ny tokony hanajantsika ny tontolo iainana, nahoana ny tseken'ny soatra masina ny hanimbatsika ny ala, ny hanimbatsika ny tontolo iainana, nahoana ny tseken'ny soatra masina ny hanimbatsika ny manodidina atsika ny loto ataotsika, dia ny soatra masina ampiasainao handresena lahatra. Satria ny fiarahamonina dia betsaka kristianina. Ohatsika manao hoe ny soatra masina zany dia fitaovana faharoa hoety mandresy lahatra, na hoety mitaiza, hoety manabe. Fa ny fahatelo dia ny soatra masina koa dia fitaovana hoetina manitsy ny diso. Satria misy olona mivily lalana, misy olona mandeha amin'ny lalana tsy mahitsy, misy fiainana tsy mandeha tsy araka ny tokony ho izy, dia soatra masina manitsy ny diso, manitsy ny diso. Betsaka ge ny diso maridalana zany, ray mantsy mizoarana antsika zao dia manana fijeriny atao hoe diso marina ny olona, fa ny maridrefa andrefesan'ny olona ny diso marina dia mety ho ny lalàna fotsiny, na mety ny fahazarana, na mety ny filozofia. Fa izao rehefa ko malala ny kristianina dia ny maridrefa andrefesany hoe marina sa diso ny zavatra anankiray, fomba fijery io na hevitra io na inona io na rafitra io dia miainga amin'ny soratra masina, dia manitsy izay izy. Marina loatra fa tsy mora ny iainana zany amin'ny fiainana kristianina, satria misy zavatra maharetsy lahatra anao araka ny soratra masina, kanefa ny fiarahamonina tsy manaiky azy. Misy rafitra ohatra hoe ny fiarahamonina dia na ny fiainatokantrano fotsiny ihany azy, na ny fiainam-panambadiana fotsiny ihany ary, na ny fomba fientanana fotsiny ihany ary, dia misy diso na soratra masina be dehibe any amin'ny fiarahamonina. Satria anao mahafantatra hoe raha soatra masina diso zany, fa zay diso soatra masina zay mety hoeken'ny olona amin'ny fiarahamonina ho marina, dia iny ny ataonao tsisy afa-tsy ny fitezana, fitsogoana vavolombelona. Zay no entinao miatrika an'izany, tsy hoe io zany tsy misy hoe terena ny olona any amin'ny fiarahamonina any, ny olona no misafidy, fa ino no ataonao mampianatra, mandresy lahatra, manitsy, mitaiza, ampitiavana amin'ny sehatra zay ahafahanao mijoro vavolombelona. Dia ny fahatelo dia ny fahaefatra dia manao hoe ho fitaizana ny olona amin'ny fahamarinana. Ny soatra masina dia mitaiza ny olona ho tia ny fahamarinana, ny marina. Ohatsika zany manao hoe aive zava-dehibe zany ny soratra masina, ary io ny tenena amin'ny Paoly manao hoe nao ange hatry ny fahazazana efa nalala ny soratra masina, hatry ny mbola kely anao dia efa nitezaina tamin'izany, dia ampianazo zany, tazomy mafy zany. Aladin'ny baiboly tsy afaka malala raha pitso dia tsy tokony adononao fa tokony anohana zany asan'ny baiboly zany, fikabahanao apely baiboly zany ny kristianina. Ny fikabahana apely baiboly dia fikambanana manely ny baiboly, ary ny mitondra azy mitondra ny fikabahana apely baiboly zany, mety Madagasikara ndresahako dia misy komity mpitantana ao anatin'ny fikabahana apely baiboly, ary manana solotena ao anatin'io komity mpitantana io ny fiangonana izay nanorona ny fikabahana apely baiboly sy ireo takiorina aza moa. Misy hitanao ao misy FCKM ao, misy luteranina ao, misy anglikanina ao, misy batista ao sy ny sisa rehetra, dia ireo olona ireo no mitantana ny fikabahana apely baiboly, ary tsy mitantana amin'ny lafiny ara-bola loatra, fa mitantana ny toe-panahy mihitsy hitondrana na ny fantikana amin'ny baiboly, hoe atao firy ny isa, ny inona indray zao natao manaraka, ny fanapa-kevitra momba ny hoe ahoana no hitondrana ny fanelezana ny baiboly, ahoana ny ikajiana ny vidiny sy ny sisa rehetra, dia misy komity mpitantana, misy komity zay mieritreritra ny baiboly io amin'izay ahatonga azy ahenika any Madagasikara. Fa izao rehefa ko malala ny baiboly dia amidy faty antoka, zay nisy tokony antononao. Tsy rehefa mividy baiboly zany ianao dia manampy ny fikabahana apely baiboly, eny amin'ny lafiny anankiray zay marina, fa izao isaky ny baiboly anankiray dia subventionné io, zany hoe tsy amin'ny vidiny tena izy no amarotana n'io baiboly io, fa raha ohatra ka amin'ny vidiny tena izy io dia tsy takatritsika lafo be.
eritrereto hoe ny baiboly matevina be anankiray iny 2 alina mividiny latsaky zany any indraindray nefa ny eritrereto ny atevenan'ilay boky ny aben'ny boky ny ranomantolainy eo aminy ny reliura sy ny foniny fa raha mijery boky tsotra atao ve bokonjanaka ao any an-dakilasy ianao de ho hitanao fa lafilavitra no zany izy ary ny rondota aminandika ny baiboly amin'ny teny malagasy ny sisa rehetra ny diema ohatra fa zao misy olonao manoana ny fikavana mampely baiboly io zany hoe misy raha ohatra zany ka ariary folo ohatra ny lany tamin'le baiboly anankiray ny tena izy dia ariary enina ihany no marotana azy fa misy fikambanana fikavana-pely baiboly zany io izay mitady mba olona malala-tanana mameno ilay ariary efatra mba hatonga lay fikavana-pely baiboly miodina laka ny tokony ho izy ireny olona reny tsy hoe sakaizany baiboly azay dikan'ilay valopy omena antsika iny le sakaizany baiboly zany no mameno le fahabangana mba hatonga n'le baiboly ho takatry ny olona fa raha tsy zany dia lafo le baiboly ny hoe mividy baiboly zany tsika de zao tena zava-dehibe fa aza-donoina fa iny baiboly vidintsika sa ampiasaintsika iny dia misy fatiantoka satria tsy vidy ny tena izy ahoana no atonga anao zany hividy baiboly amin'ny vidiny tena izy de zao misy valopy any de azonao ataony manao fanomezana ho an'ny fikambanana mampely baiboly tamin'ny farany teo fotoana vitsivitsy zay tao anatin'ny fivorian'ny mpiandraikitra fobe fijekema dia nandreny tatitra nentiny mpanatanteraka atao anivony fobe fijekema de manao hoe tany teo amoron-drano manamboarina ny sistany soalala na sistany tany farsy soalala zany de namboarina le sistany le moron-dranomasina iny zany de rehefa namboarina lay entreprise lay moron-dranomasina iny vo tam'taona lasa teo dia nahitana baiboly be dehibe tao anaty ranomasina baiboly be dehibe tao anatin'lay ranomasina tany soalala de gaga ny olona fa inona natonga an'io baiboly io fa maninona no misy baiboly kristianina be dehibe ao anatin'io ranomasina io de metrahana fantanina ny olona manodidina hoe fa inona ka io baiboly be dehibe reo de ny sambo vaky teto nitondra an'le baiboly de vaky tao de hoe ahoana moa zany no vaky any akaikiny soalala any ny sambo mitondra baiboly zany hoe misy fotoana za tahaka zany ny antony tsy fantatra de mitranga ny zavatra hoe olana tahaka zany misy baiboly very misy baiboly simba nefa ny tsy ampy ny hiteny etsena de ako malala adidinao ny mizara ny baiboly ary eo na fomba nampinao azy ampio ny fikambanana mampely baiboly fa ny soratra masina de ilaina amin'ny fitezana soratra masina de mahasoa soratra masina de manefy soratra masina de mitaiza ho amin'ny fahamarinana no zany dia ataovy zava-dehibe ny fanohanana fikambanana mampely baiboly amin'ny vavaka amin'ny fanohanana azy amin'ny ara-bola amin'ny fanohanana azy amin'ny ara-toro hevitra misy fotoana namoaka ny dika teny imbonana ny mampely baiboly de rehefa namoaka ny dika teny imbonana mampely baiboly de betsaka ny kristianina tsy mividy an'le baiboly fa hoe totrany satria tao anatin'le baiboly dika teny imbonana izay nandanina vola anarivo ny tapitra iso maro dia betsaka ny kristianina tsy mividy an'le mampely baiboly de fa tiantoka tsy tanavanavana ho an'ny mampely baiboly nahoana de ka satria le baiboly tsy misy hoe Jesosy tsisy hoe Jesosy na tsisy koa hoe tompo tsisy hoe satria tsisy an'le hoe Jehova ny ao fa tompony ao de dia zay tsy vidy an'iny fa avelao iny hoany fa tsy de tena zany re afaka malala tena tsy tsaina kristianina mampely baiboly angianao mampely baiboly ianao no manapa-kevitra ao anaty manasolo-tenao ny feny kristianina rehetra inona manahaka anao tsy hividy azy ataonao marina loatra fa mety misy zavatra tsy mahalesy lahatra anao angamba tsy maninona fa ny anelezanao kosa hoe aza mividy an'iny aza mampiasa an'iny tena fahotana de maty le fikambanana mampely baiboly maty antoka izy fa misy karazany firy moa ny baiboly amin'ny teny frantsay misy karazany firy misy Louis II misy Tob misy français courant misy firy
misy fily koa baiboly amin'ny teny anglisy de maninona raha ohatra ka misy karazany maro tahaka zany koa baiboly amin'ny teny malagasy tsy voatery hitaingina eny ambony pilipita daholo akory izy reny tsy voatery ho ampiasaina isan'lalahady izy reny fa zao navoaka ny fikambana mampely baiboly mba ho ampiasaina anaovana etude biblika na ampiasaina makafakana ny soratra masina na ampiasaina mba hahafahana mandalina ny finoana fa tsy hoe any iny tsy ampigirika eto amin'ny bibliotekako mihitsy arevako malala soratra masina manakariva nge iny tsy soratra hafa izy sanatriany vava fa soratra masina no zany de mitsika manao hoe ilaina ny anapitsika fikambana mampely baiboly ary io sary an-tsaina hoe maty antoka izy ary misy kristiana ndray dia tsy mahatsiaro akory mazava-dehibe fikambana mampely baiboly ary azosaratsaina hoe mikatony io fikambana mampely baiboly io de iza nanotany baiboly de samy manotany azy anga mety de lasa matonga fisarahana indray de izy baiboly zany ho an'ny FLM izy baiboly an'le JKM izy baiboly ho an'ny anglikana misy moa zany ny témoin de Jéhovah iny fananany azy izy de sosy mamonjy fananany azy de baiboly témoin de Jéhovah ndray zany no ampiasain'ny fiangonana rehefa misanatry mikatona mampely baiboly ka tsy apitsika izy tsy tohanatsika izy afako malalo mila madio fotsika amin'ny fanoanana reny fikambanana ireny tapamagnana de mampahaina ravako malala anao zava-dehibe ny soratra masina aza donona fa tamin'ny taona 5:30 volana 1 jona 5:30 ny vita dika io baiboly tika tamin'ny teny malagasy io ary nahitsy matetika imbe dehibe mihitsy izy io no nahitsy imbe dehibe no nahitsy nisy fanitsina maro vao tonga amin'io endrika etantsika azy io fa nahoana ny olona tamin'ny taona 2:30 nahoana ny olona tamin'ny 5:30 nanaiky ireny fanitsina maro samihafa ireny fa nahoana itsika mivampotoana ankehitriny no tsy manaiky ny fanitsina zay oety ny toetrandro mivampotoana ankehitriny afako malalo eketsika hitokisatsika ny rafitra napetrakatsika hanao zany fandaminana izany marina fa misy ahatra tsy maharesy lahatra tsika araky nyvolaza teo fa zao ndeha ampahirezina izy nde tohanana izy vidio reny baiboly reny raha ohatra ka mety aminao mety tsy mety aminao ampidio fa ilainao foana iny amin'ny fotoana tsy atretanao azy ilainao foana iny satria soratra masina boky hafa zanke viditsika toko firy akory no mividy Picsou firy akory no mividy dessin animé ohatra hoe Picsou sary Mickey sary izy sary ke feno amin'ny boky tsika rehetra boky fanaovana lakozia feno fanaovana sakafo eny amin'ny biblioteka tsika eny ko maninona tsy asiana karazana baiboly amin'ny teny malagasy ilainao amin'ny fotoana rehetra mahirezatra avako malala am de miarahaba ny fikambana mampely baiboly tsika am'izao aladina tokana ho an'ny baiboly mora ampitso de mirahasoa zany fikambana zany tsika fa fantatra fa mafy zany asa zany manazava mitony manely ny soratra masina zay mirakitra ny fampianaran'i Jesoa sy ny fampianaran'ny soratra mantenin'Andriamanitra mihitsy vavakisika tompo soranao zahay noho ny amin'ny atserovanay amin'ny herinandro mifarany ty ny mahazava-dehibe ny baiboly aladin'ny baiboly zahay raha mpitso de taio tompo ny asan'ny fikambanana mampely baiboly malagasy aza mafoina masaraka ny asana zany fikambanana zany ianao fantatra hoe fa lalandavitra ny diavana zany fikambanana zany betsaka ny fizahantsoitra betsaka ny zavatraritra lalovany fikambanana mampely baiboly de mivavaka ho azy zahay ankehitriny vavaka ho azy fikambanana zany manampy anao ny komity mpitantana manampy ny ekipa ao amin'ny lafiny teknika rehetra mifahazavantsaina fahendrena ary taio ny asan'izy ireo ho voninahitra ao mampahirezana fiangonana ho tia ny teninao anoana ny fikarohana maro samihafa atao anivony zany sampandraharaha mandika manely ny baiboly zany dia mivavaka izay tompo ho an'ny fiangonanao amin'ny fampiasana ny teninao ayanara roatra ny fananana ny teny malagasy ho fitezana ho fampianarana ny soratra masina mampianara koa ny isa-tokantrano rehetra tompo anao zava-dehibe ny famakina ny soratra masina anao zava-dehibe ny fandalinana ny soratra masina ny sy ny fiainana zany de aoka tompo ny teninao anjaka betsaka ty anatinay mba ho marina aminay ny teny zay nambarany Paoly tamin'ny Timoty zanany ary ambarany aminay mahareta amin'ny zavatra ny anarana sy nampinoana de aharitra amin'ny teninao zahay aharitra amin'ny fianarana ny soratra masina zahay ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy amen.